voalohany indrindra aloha fanomiarahana vahoaka malagasy ary miarahana firenena mpivady tena misy tokoa ny vokatra azo ary miasa ny filoham-pirenena miasa ny gouvernemanta ary miasa koa ny solombavam-bahoaka satria miasa ataon'ny gouvernemanta dia maingy amin'ny lalàna nanen'ny solombavam-bahoaka araka ny tenen'ny antenimiran'ny firenena teo dia lalàna 10,000 no lanina tao dia ireny lalàna reny no entin'ny gouvernemanta iasana dia io ny filoham-pirenena ny kabary teo ary tena hita tokoa fa misy ny asa vita ary mbola maro koa ny ezaka ka marina ny teniny fa hoe fisandratana mirindra izany hoe mirindra tsy mirotoroto fa mirindra ny laminasa ny filoham-pirenena hoentiny tondrany anty Madagasikara ty ampiadanana ny vahoaka malagasy tsy vakovolo ary manomboka misandrahaka any ambanivohitra rehetrarehetra any zany manomboka miasa ny zao ny hazo an'izany rano fisotro madio zany zahay nahazo ny trano gendarmerie pirenena zahay nahazo ny groupe jirama zahay ary nahazo ny tranony percepteur principal zahay sy ny zavatra maro ny ao amin'ny fampianarana ny kit scolaire ny panneau solaire ny fandraisana andreo mpampianatra firamareo ezaka ataon'ny fitondram-panjakana zany ezaka ataon'ny filoham-pirenena zany ary teny nataony dia tanterahany dia isorana anazy zany ka ary teo filoham-pirenena dia isorana anazy koa satria mahaoro ny vahoaka io fanoratana tany lova io dia mbola nanomeny mbola nandray izy amin'ny fanoratana zany tany lova zany dia ny famelan-tsazy izay efa nomeny isan'andro moa dia isorana anazy ka zava-dehibe zany ho an'ny vahoaka malagasy ary misotra vahoaka izy no mifahendren'ny vahoaka ka dia isorana mitafitafy ny filoham-pirenena ary mirary fahombiazana sy fanampianana aminazy avy amin'Andriamanitra.